Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana avana no iarabanantsika tratra ity alatsinainy fa iraika amby roapolo ny volana Jolay ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny Exodosy toko fahatelo. Exodosy toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Exodosy toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo vakitsika aminaran'i Jesosy. Ary Mosesy niandry ny ondry amanosiny Jetro rafozany mpisorona tao Midiana dia nitondra ny ondry amanosy tany ankoatry ny efitra ka nakany Horeba tendrombohitr'Andriamanitra. Alay anjelin'i Jehovah niseho taminy teo anatin'ilay lafy teo amin'ny roimemy anankiray dia nijery izy ka indro ny rehetra afin'ny roimemy kanefa tsy nahalevonana. Ary hoy Mosesy, hivily kely aho ka izaho io fahitana lehibe io ahafantarako izay tsy ahalevonana ny roimemy. Ary efa fahitan'i Jehovah fa nivily izaho izy dia niantso azy tao afovoan'ny roimemy Andriamanitra ka nanao hoe, ry Mosesy, ry Mosesy. Dia hoy izy, ity aho. Dia hoy izy, aza manakaiky ety, esoro ny kapanao amin'ny tongotrao, fa tany masina io janonanao io dia io koa izy. Izao no Andriamanitra ny razanao, dia Andriamanitra ny Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Dia nisaritao Mosesy fa natahotra hitsingan'Andriamanitra izy. Ary hoy Jehovah, efa hitako tokoa ny efa horian'ny oloko izay any Egipta, ary efa reko ny fitaraina noho ny ataon'ny babasy azy. Ary fantatro ny alahelo rehefa nidina aho izao hamonjy azy amin'ny tanan'ny Egiptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany ho any amin'izay tany soa sy malalaka, dia any amin'izay tany trondro ronono sy tantely, any amin'ny tany Kananita sy ny Hitita sy ny Amorita sy ny Birizita sy ny Hivita ary ny Jebozita. Ary ankehitriny indro ny fitarainan'ny zanak'Israely dia efa mpiety amiko, sady efa hitako koa ny fahoriana izay ampahorian'ny Egiptianina azy. Koa avy ankehitriny ianao, irahiko any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egipta. Ray masino, manomasinana ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Andininy fahatelo, ary hoy Mosesy, hivily kely aho ka izaho io fahitana lehibe io. Hivily kely aho ka izaho io fahitana lehibe io. Efa-jato taona no eo no mandevozina tany Egipta ny zanak'Israely. Vitsy dia vitsy izy no latsaky ny zato ny zanak'Israely. Jakoba mianakavy kely no tany Egipta tsaroantsika tsara ny leson'ny sekoly alahady fa i Josefa izay tonga praiministra tany Egipta no niantso ny ray aman-dreniny ndray tapo aminy ary dia nonina tany Egipta izy ireo noho ny mosary. Ary dia nanomboka teo dia nitombo tsy nitsaha nitombo tamin'ny andron'i Josefa izany zanak'Israely, ary naharitra 500 taona teoriana dia tonga firenena mahatratra olona anetsinetsiny. Ary dia tsy voatery hoe sambatra izy tany satria tamin'ny andron'i Josefa ny praiministra i Josefa, fa teoriana dia nampijaliana ireo mpanjaka ny fandimby, ireo faro ny fandimby ny zanak'Israely ka dia tonga andevo nahantra fa dira novana ary dia nitaraina tamin'Andriamanitra. Tsarotsika tsara ny nataon'ny Mosesy nahita ny fampijaliana nataon'ny miaramila ny Farao ny Jiosy ny zanak'Israely ka nahatonga ny Mosesy nanenjatrandry namono ilay miaramila ny Farao ary dia voatery nandositra tany anefitra Mosesy. Ary zay ity zao toko fahatelo ity, nandositra tany anefitra Mosesy, niery tany anefitra Mosesy ary tonga mpiandrondriny ny rafozany. Niankin-doha tamin'ny rafozany ilay lehilahy lehibe niaraka ny aina tamin'ny Ramsesy faharoa
Mosesy zay zanak'Andriana, Mosesy zay mipetraka atao hoe zanak'Andriana moa satria natsangany ny anabavin'ny Farao ho zanaka ary dia mipetraka tao andapan'ny Farao, nianatra zay nianaran'ireo prince na ireo zanaky ny mpanjaka, zanaky Farao tao Egypte, niaraka tamin'ny Ramsesy teo tsika teo. Zany hoe Mosesy dia olona zay mibeazina tao anatin'ny antsoina hoe fitondram-panjakana, mibeazina tao anatin'ny fahafenoana Mosesy, saingy tsy nisaraka tamin'ny Mosesy mihitsy, na dia tao anatin'ny fahafenoana ary izy tamin'ny fanabeazana tamin'izay nilaina isan'andro, dia tsy niala tao anatin'ny Mosesy mihitsy rehetra zavatra roa rehetra. Ny voalohany dia ny finoany, ary ny faharoa dia ny fitiavan-tanindrazana. Tsy niala tao anatin'ny Mosesy, tsy takona mihitsy ireo na inona arena tany Egypta, na inona toerana nisy an'i Mosesy tao andapan'ny Farao, na inona fitiavan'ny Farao sy fitiavan'ireo olo manakajy zany Mosesy tao andapan'ny Farao. Dia zao reo zavatra roa tsy niala tamin'ny Mosesy, dia zao ny finoany. Hitantsika amin'io andininy io hoe rehefa niseho tamin'ny Mosesy rehefa niseho tamin'Andriamanitra Mosesy dia nisaro-tava izy, tsy niala mihitsy tao anatin'ny Mosesy ny finoany, na dia tany amina firenena mpanompo sampy tahaka ny Egypta ary izy. Fa ny faharoa tsy niala mihitsy tamin'ny Mosesy ny fitiavan'ny tanindrazana. Reo zavatra roa reo tsy niala taminy. Betsaka amin'ny olona indraindray raha vao miova toerana dia miova ny finoana. Betsaka amin'ny olona raha vao miova any amin'ny toerana mety ho mahafinaritra dia adinony ny tanindrazana, adinony ny fianakaviany, adinony ny maha izy azy. Fa i Mosesy tsy zay. Ary zay olona tenenin'ny bokin'ny Exodosy ny teny hoe andeha hivily kely aho. Hivily aninona ary Mosesy? Hotsika manao hoe tany anefitry Mosesy. Tany anefitry Mosesy tamin'ity fotoana ity, niankina tamin'ny rafozany, nivelona tamin'ny fiandrasan'ny ondry ny rafozany tany Horeba, ary dia alaivo sary an-tsaina fa ilay olona nanana zay anahy izy azy io any anefitra tanatria toy ny manjenjena, toy ny verina niankina taman'olona tao anatin'izany nefa no nipoitra ny antson'Andriamanitra. Ny antson'Andriamanitra efa nomaniny hatrany amin'ny Mosesy, hatrany amin'ny andro vao nahaterahan'ny Mosesy dia efa voahoman'Andriamanitra ny antso zay mazava ho azy. Fa izao ny antson'Andriamanitra misy fotoana fiatomboany ary misy fotoana zay hanapahany olona hevitra, ny antso eo foana. Fa ilay fotoana napahany olona hevitra hoe hanatanteraka ny dia eo amin'ny tiako zao toko vatelo tonga ny ain'ny Mosesy. Fa zavatra nitranga. Eo am-piandrasan'ondry Mosesy no nahita roimemy mirehitra. Roimemy zay roimemy dia reny karazan-drazana ataontsika hoe karazan-drazana Cypre reny no roimemy, zavatra ao anatin'ny famille ny roimemy reny, mora mirehitra tahaka reny. Dia gaga Mosesy tsy ny roimemy mirehitra no nahagaga azy, fa ilay roimemy tsy levina na dia teo azany avy. Roimemy mirehitra mety ho mahazatra vino amintsika tsy mahita andavanandro Cypre mirehitra eny zavatra mora, satria misy zavatra mora mampirehitra izy tahaka ny pain. Dia nahagaga ny Mosesy dia zao lay tsy nahalevonina n'ilay roimemy. Eo i Mosesy manao hoe hivily kely aho. Afako amin'ny fiainantsika isika dia amin'ny andavanandrotsika dia manana zavatra atao, manana zavatra mety ho mahasondriana, mety variana mieritreritra ny lasantsika eny am-piandrasan'ondry tahaka ny Mosesy angamba, mety variana mieritreritra hoe inona moa no ataoko ty Andriamanitra, inona moa zao zavatra mahazo azao sy ny sisa zay mety ho an-tsain'ny Mosesy eo dia mety ho tahaka izany kotsika indraindray, mety variana ary mety ho kivo koa aza, mety hoe dia zao ve za sisa, lasa tonga mpiandro izy, dia zao ve za sisa, mety ho nanenina koa raha ve Mosesy nandatsa-drala ilay miaramila ny Farao, mety ho nanana faniriana ve Mosesy niaingany ama ho afaka tamin'ity zavatra ity. Tsy haintsika zay ao anaty tao an-tsain'ny Mosesy, tsy zay raha teo ny zava-dehibe, fa ny zava-dehibe dia lay fahitana nataon'Andriamanitra. Ary rehefa nahitany ny fahitany iny Mosesy dia niteny manao hoe hivily kely aho.
Afaka malala lay teny Mosesy hoe hivily kely aho de toy ny zavatra maivana be, mana maivana izy. Nanaitra azy lay nomeny tsy levona saingy zao niteny an'izy manao hoe andeha mba hivily kely any. Moa tsy tahaka ny Petera lay ndrahin Jesosy hoe halatsao amin'ny lalina ny aratonao de niteny manao hoe eny ho alatsako ihany. De tahak'izay ko de teny ity manao hoe hivily kely any. Rehavako ao anatin'ilay fihetsika kely ohatsy de tena ataotsika io zava-dehibe iny nefa mandrakariva ny antomboan'ny antson'Andriamanitra. Amin'ny fotoana izay hivilitsika kely iny, amin'ny fotoana izay hiverintsika ho tsy zava-dehibe iny no hifanenantsika amin'Andriamanitra. Amin'ny fotoana tsy homanantsika akory, amin'ny fotoana tsy eritreretantsika akory eo amin'ny fiainantsika, amin'ny fotoana iny ilay hoe mivily kely amin'iny no miona amin'Andriamanitra. Mivily kely tsika saingy ilay fiviliana kely tsika zava-dehibe amin'Andriamanitra. Impiry no tsika ny sendra mamonjy fotoam-pivavahana, impiry no tsika ny sendra mamonjy lanonam-piangonana na fetim-piangonana, anandray mivily kely tahak'izay saingy tonga amin'ny tenin'ny Jeremia mpaminany hoe azonao aho, karesinao. Ray misy zavatra tsy tsaroantsika ho mavesa-danja akory ary, fa amin'ny fotoana tsaroantsika maiva tsy mavesa-danja iny no ampiasain'Andriamanitra eo anatsika aminy. Ary an'Andriamanitra izay sekondra sy izay minitra ary izay fotoana izay. Ary rehefa mivily kely tahak'izay tsika de tsy afa-miala amin'ilay antson'Andriamanitra, tsy afa-miala amin'ilay antso miantefa amintsika. Rehefa malala mandeha madinika ny antso izay niantson'ny tompo antsika isika pino amin'ny mampandray, amin'ny kristianina, amin'ny tompona andraikitra amin'izay mety adidy eo anatin'ny fiangonana de ho tsapatsika fa tsy Mosesy ihany no nivily kely fa enao koa. Itsika tsirairay avy de efa samy mivily kely, tsy nana-po akory aza miona tamin'Andriamanitra, tsy nana-po akory ny hoe efa pino isika tahaka ny Mosesy. Fantatsika matoa Andriamanitra ny teny tamin'ny Mosesy manao hoe zan'Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, de fantatry Mosesy izy. Tsy niala zany ny finoan'ny Mosesy fa izao lay fiantombohan'ilay fanompona, lay fiantombohan'ilay andraikitra eo amin'ilay mivily kely iny. Be de be ny olona zay ndraindray tonga dekona, tonga mpiandry, tsy hoe ndraindray fa tonga dekona, tonga mpiandry amin'ny fotoana tsy eritreretany azy mihitsy. Misy olona sendra miteny manao hoe mba hatolo-to dekona ianao. Misy olona miteny manao hoe mba manaovaka tekomenina mba ho tonga mpandray ianao. Misy miteny manao hoe mba manaova ianao mpitandrina mivarotra mafinaritra meno anao. Misy olona manao mba avianao mampianatra sekoly alahady anay. Izay le mivily kely de manao eny ary raso ataoko ihany. Izay fanapahan-kevitra mivily kely zay lay tsy fotoanantsika fa fotoanan'Andriamanitra. Rehefa malala ho anao misalasala io koa mety izay hivily kely. Lay mivily kely eo miala amin'ilay lalana mahazatra, miala amin'ilay hoe miala amin'ilay mahazatra de miala amin'ilay andavanandro hoe inona ary ny dikan'ity famantarana ataon'Andriamanitra ity. Mety lay mivily kely izy hoe meteza mihitsy iaino an'Andriamanitra amin'ity ndray maky ity, mety manapa-hevitra aza misalasala, meteza hanapa-kevitra amin'Andriamanitra, meteza andray an'Andriamanitra. Ary rehefa nivily kely ary Mosesy zany niona tamin'Andriamanitra de reto zavatra telo io reto no tena mampahery anao. Efa mba nivily kely nijery lay famantarana ianao, efa mba nivily kely niataka kely tam'le fiainana isan'andro, niataka kely tam'le rotoroto, niataka kely tam'le tebiteby, niataka kely tam'le zava-manahirana ka nanatona an'Andriamanitra dia ho ny filazan'ny Eksodosy hoe rehefa mby amin'izay ianao de reto zavatra telo reto nataon'Andriamanitra. Voalohany indrindra dia fantatr'Andriamanitra ianao ka nampahafantatra ny tenany taminao Andriamanitra. Rehavako Andriamanitra ingy tsy fantatritsika amin'ny saintsika, tsy fantatra amin'ny sain'Andriamanitra fa fantatra amin'ny finoan'Andriamanitra. Ny finoantsika no ahafantarantsika n'Andriamanitra ary izay finoana zay no tonga n'Andriamanitra ny teny eto manao hoe zaho n'Andriamanitra Isaka, zaho n'Andriamanitra Jakoba, zaho n'Andriamanitra Abrahama tamin'ny Mosesy. Andriamanitra no mampahafantatra antsika ny tenany.
Andriamanitra ny mampahafantatra antsika izay efa nantsoiny itsika pino, nantsoiny ka nandreny antsony ry Mosesy efa nantsoiny tamin'ny anarantsika isika, fantany isika, ny vily kely isika nanaraka azy de zao matoky fa mpahafantatra atsika ny tenany Andriamanitra. Aza misalasala mihitsy tsy afantatra an'Andriamanitra zao avy Andriamanitra naraka anao nefa tsy ho fantatra ianao, ho fantatra ao Andriamanitra, ampahafantatra ny tenany aminao izy. Ny olona nantsoiny Andriamanitra le avako malala tahaka anao, tahaka atsika de zao ataon'Andriamanitra mahafantatra ny fitiavany, ataon'Andriamanitra mahafantatra azy, ataon'Andriamanitra mahafantatra mahay zavatra rehetra azy. Atsika amin'ny Exodus 3:4-20 io ny tompo tamin'ny Mosesy manao hoe lazao amin'ny zanak'Israely izao zay izy hatrizay ka ho mandrakizay, zay ny anarako. Ataon'Andriamanitra mahafantatra ny maha izy azy isika, tsy hanafenan'Andriamanitra ny fitiavany isika, izay mivily kely, izay miataka kely, izay nanona ny antson'Andriamanitra. Fa ny faharoa de zao ny latra faharoa lehibe. Andriamanitra rehefa avy niteny tamin'ny Mosesy alohan'ny zavatra rehetra de izy manao hoe esory ny kapa eny amin'ny tongotrao fa tany masina io ijanonanao io. Ny olona mandre ny antson'Andriamanitra, ny olona zay miataka kely, ny olona zay mivily kely, ny olona zay nahatsiaro ny fitiavan'Andriamanitra de zao io fa asain'ny tompo mahatsiaro, manaja ny fahamasinan'Andriamanitra. Esory ny kapanao, mantsain'ny Mosesy iny moa de teny esory ny kapanao, esory any aminao ilotony zao tontolo zao io, esory any aminao eta-mavesatra zao tontolo zao io. Midikany hoe mivily kely manala ny kapa eny amin'ny tongotra de milaza inona, milaza fiovampo, milaza fiovana sata, fiovana statut mihitsy, dia esory ary ny kapa eo amin'ny eo amin'ny tongotra amin'ny toerana ijanonanao io, alohan'ny zavatra rehetra, alohan'ny tenenan'Andriamanitra, alohan'ny anambaran'Andriamanitra ny tenany de zao nambaran'Andriamanitra ny fahamasinany ary nasain'Andriamanitra nanaisotra izay rehetra mifanohitra amin'ny fahamasinan'Andriamanitra teny amin'ny Mosesy. Tsy afaka manao na inona na inona, tsy afaka nanao na inona na inona tamin'ny Mosesy Andriamanitra raha tsy nanala ny tongony nanala ny kapa teny amin'ny tongony aloha Mosesy. Afaka malala itsika zay nivily kely efa nanaraka amin'ny tompo, te afantatra ny tompo, mbola eny amin'ny tongotrika zany ny kapatsika indraindray. Ino moa dikan'izany? Mbola eny amitsika ihany ny ndrehaka zao fiainana izao, mbola eny amitsika ihany ny reharehana zao tontolo zao, mbola eny amitsika ihany lay eta-mavesatra Egypta zay nidikan'ny kapa io. Eny amin'ny Mosesy ny kapa eny amin'ny tongon'ny Mosesy toy milaza lay mbola avinaviny tany Egypta, lay mbola fireharehan'ny tany Egypta, ny materiel any Egypta. De io Mosesy, ony tompo tamin'ny Mosesy manao esory zany fa anomboka eto de zao olom-baovao ianao. Afaka malala tinao ve efa mba nivily kely ihany ianao tonga nahafantatra an'Andriamanitra, efa mba nivily kely ihany ianao na ny fitahian'Andriamanitra no ny famantarana ataon'Andriamanitra, efa mba nivily kely ihany, mety eza hanaisotra ny kapa, mety eza hanaisotra ny tebiteby ny ota ny tsy fahatanterahana ho eo amin'ny hazo fijalian'i Kristy, mety eza hanaisotra ny eta-mavesatra io. Manapa-hevitra fa hiteny aminao Andriamanitra, manapa-hevitra de ho hitanao ny lalana tian'Andriamanitra ataonao. Zay ny faharoa amin'ny tantara io. Fa ny fahatelo zay asehony ety andininy ity, hotsika manao hoe raha misy zavatra tsy adin'ny Mosesy mihitsy na inona na taizana toerana nisy azy de zao ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavan-tanindrazana. Ary de eto Andriamanitra nitodika tamin'ny Mosesy manao hoe reko ny fahorian'ny oloko any Egypta, hitako ny fahoriany, hitako ny ataon'ireo mpampahory azy, hitako, fantatro. Eo Andriamanitra dia nitodika tamin'ny Mosesy nahafantatra ny fahoriany, hitany fahorian'ny zanak'Israely tany Egypta, fantany zany, hitan'ny Mosesy zany. Saingy zao inona ny vahaolan'ny Mosesy? Nandrosotra tany an'efitra izy,
tsy afaka nanao na inona izy ary mety ary be de be amitsika no mahatsapa an'izany ndray eo amin'ny fiainana, mahatsapa ny fetratsika eo anatrehan'ny zavatsarotra de mandositra manao foity tsy hitantsony zay atao fa de amin'ny fiainana amin'ny lafiny zavatra mety ho hita amin'ny andavanandro de zao ndraindray isika manao ohatran'ny sisy saingy zao ino nataon'Andriamanitra ampahafantariny tamin'ny sesy manao hoe ny hitanao hitako, ny fantatrao fantatro, ny mahazo anao mahazo aho, fantatro fa izao ny fahatelo de zao ro misesy ianao no irahiko ianao ankehitriny 10 irahiko ho any an'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oloko any Egypta hamonjy azy. Afaka malala tsy hoe mivily kely isika ka mahita ny fahatsaran'Andriamanitra ho an'ny fiainantsika fotsiny ihany, tsy hoe mivily kely isika ka mahita ny fahamasinan'Andriamanitra fotsiny ihany, fa mivily kely isika satria misy mission asain'Andriamanitra ataontsika. Betsaka ny olona rehefa malala, betsaka ny mpino nandre ny antson'Andriamanitra, efa nivily kely tonga ao an-tranon'Andriamanitra niara tamin'izao tontolo zao, efa mba nivily kely ihany nahatsiaro ny fahamasinan'Andriamanitra, efa mba nivily kely ihany nanaisotra zay rehetra mety hoe tamavesatra nitondro zany tao amin'ny hazo fijalian'i Kristy, fa izao tsy mety ho tonga mpanafaka tahaka ny Mosesy, tsy mety ho tonga hoiraka Andriamanitra tahaka amin'ny Mosesy. Marina loatra mitohy ny tantara tara amin'ny Exodus 4 de ahitantsika ny amafinay nresaka ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy, ny fandavany Mosesy an'io antsy eo hatraminy hoe za tsy mahavita an'io Andriamanitra fa maninky olona hafa tendrenao, aiza ny avitako an'izany araka ifanohitra amin'ny Farao, aiza ny avitako an'izany rehetra zany hitondra an'ireo olona mafy atoko reo, aiza ny avitako an'izany olona hafa mihitsy tendrena. Saingy zao amin'ny tendiny 10 ity de ny foto-kevitra ambaran'ny Exodus de zao izay rehetra mandre ny antson'Andriamanitra de misy mission, misy asa tian'Andriamanitra atao. Izay rehetra mandre ny antson'Andriamanitra de misy asa, misy mission tian'Andriamanitra atao. Afaka malala zava-dehibe ary ny ahatserovanao fa ny mahampino anao de zao andraikitra, ny mahampino, ny finoana de zao responsabilité, ny finoana dia andraikitra, ny finoana tsy hoe akanjo hitafiana ka ahafantarana fa mpino zay eo tsy ditsika hevitra, fa ny finoana de zao midika andraikitra. Raha vantany vao mino ianao de zao, raha vantany vao nandray an' Jesosy ianao, nino ny famelan-keloka nataony de zao iny famelan-keloka nyraisinao iny fitiavan'Andriamanitra tsapanao iny fanasitranana nataon'ny tompo anao iny fitahinana nataon'ny tompo anao de zao manjary maniporisika anao, mandrisika anao hizary zany. Zay mahatonga an'i Paoly teny manao hoe ny fitiavan'i Kristy ane manery anay. Zay mahatonga an'i Paoly teny ny fitiavan'i Kristy manery anay. Zay mahatonga an'i Paoly teny amin'ny Romana manao hoe za ange ananan'ny olona rehetra, ananan'ny jentilisa trosa satria nandray aho. Afaka malala nivily kely ianao, nandray tamin'ny tompo, nandray ny fahasoavan'ny tompo de zao jereo ny manodidina anao, jereo reo mijaly, jereo reo ory, jereo reo mila tohana, jereo reo voahilika, jereo reo mangirifiry. Fa ny finoana afaka malala arahana asa, ny finoana afaka malala de zao arahina asa. Io finoatsika io tsy maintsy tonga asa io, tsy hoe ary le asa tsy hoe itsika ny manao azy na itsika ny mampanao azy fa ny tompo ny mampanao azy na antsoina isika mba hanompo. Afaka malala n'izao herinandro vao manomboka izao de mampahery anao ary eto nitory teny zay hitantsika ny tiako zao sy toko fatelo ity, efa mba mivily kely ihany, efa mba nivily nahita ny fahasoavan'ny tompo mahereza, ny tompo mampahery anao, ny tompo mitantana anao ary ny tompo maniraka anao, hombanao amin'izao herinandro vao manomboka izao. Ivavaka isika tompam-pisorona zany amin'ny soratra masina zay mampahery anay, ianao no ny antso anay de hitanay ny fahasoavanao, tena mila heloka anay ianao
nanasitrana anay ianao, nanavitra anay ny tsy nidina tany andavaka ianao, ary maniraka anay ho vavolombelona eto amin'izao tontolo izao ianao. Tompo, ataovy aty anatiny mandrakariva ny fahatokina, fa misy heviny aminao ny fiainana isan'andro. Hitanao ny fahorianay, hitanao ny fahasairananay, hitanao ny tebitebinay, hitanao ny enta-mavesatra mahazo anay, hitanao koa zavatra mety mavesatra lalova ny mpiara-belona aminay ka ilanao anay koa fiasana. Isorety anatinay Tompo ny tahotra ny tebiteby, fa meherim-panaza ihajolo vavolombelonao ho ilain'ny hafa, ho ilainao. Da io herinandronay ity Jesoa, herinandro iarahanay aminao, herinandro hifalianay, herinandro hanomponay anao sy hanatanterahana izay rehetra tianao hovotainay. Milany heloka aman'drafo aminay ara-marindry fa momba anay ianao Jesoa. Amen.